Ny distrika Mandoto no distrika faharoa no tsidian'ny VMLF na nivondrona miralenta ho an'ny fampandrosoana eto Vakinankaratra. Ity fikambanana ity moa dia natao hanentanana ny vehivavy mba handray andraikitra isiny ny miralenta eo anivon'ny fiarahamonina sy ny firenena. Ny VMLF moa zany dia anisan'ny fikambanana anankiray natao hamentana ny vehivavy mba handray andraikitra satria dia manana viana ametraka tontolom-piarahamonina iarahan'ilay lasy ny vehivavy amin'ny fitsinjarana ny fahefana. Tonga maro ny olona ary tena liana tamin'ity fampiofanana ity. Tratra arak'izany ny tanjona ho an'ny fikambanana. Namaly ny antso daholo ny fokotany 470 ary ny ampahany tamin'ny commune ivelany dia namaly ny antsonay. Tonga niaritra ny fanentanana nataonay narahana dievitra teto. Rehare tsara mihitsy zahay. Tratranay ny tanjona miralenta mihitsy ny teto satria ny lasy ny vavy no niarany tropakelatra teto ary azonay lazaina fa afaka isidina ambony tokoa zany ity commune Mandoto nanaovana ny aritrasa ity. Nahitana ny solotenan'ny Fokotany 420 tato anatin'ny commune ambanivohitra Mandoto ity fampiofanana ity. Vonona naparitaka izany sy ampafantatra ny mahazava-dehibe ny miralenta izy ireo. Atao mihitsy zany ny fanentanana ny ambanivohitra lafo zany satria misy any ambanivohitra le fomba koa zavatra misy. Hoe mivavy ohatr'izao mivavy tsy mandova na makatso izay fomba zay zany dia atao izay harisy lahatra ny olona zany any ambanivohitra. 500 mahery eo ny mpikambana ao anatin'ny VMLF Vakinankaratra izay saika vehivavy no ankamaroan'izy ireo. Raha ny fantatra dia ny distrikan'ny Betafy indray no andehanan'izy ireo manaraka.